Fotoana ny tantara foronina eto amin'ny radio Don Bosco. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Hanjary Levo. Ary izay zavatra efa renareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Siolinina teny fahendrena tranainy tsy rendriky ny fotoana izany, tsy tetsinina ihany fa manenika an-tany satria mitombona amin'ny fahamarinany kevitra ary azo setraina kapabatana fotsiny izao. Saingy rehefa dinihana ao anatin'ny fifandanjahan-kery sy ao anatin'ny fitarany fotoana ny tsiloboka hazavana sy ny tomomandava ny alina dia misoko ihany ny fanadinany tena. Natao fanamariam-pisiana fotsiny va ny tsilobo sa diso toerana sy fotoana iretana ny jiro? Fa raha vao avy nahavita ny fianarana ny voako obstétricienne gynécologue tany Frantsa dia karazana fampangotsoana sady no nanovanan'ny profesora Gilles ny fiara-banahy dia iditsena ampiandrasana tokoa nga ka nanararotana fotoana sindra ny tokananay tao anatin'ny fiaraha miala etaeta nanaraka ny fanohanana ampahabe maso. Alinina hoy izy ny fantokato ny mila valiny hatrany fijeriny maso. dia tena tapa-kevitra nody any asinina marina izany ianao? Tsy misy safidy ataony izany profesora, hoy ihany tsikisirana fa ara-dalàna loatra toy izay ataon'ireo rehetra nandraty fianarana taty ivelany. Tsy ny rehetra kosa aloha hoy ny fanitsiana. Ny rehetra mahatsiaro fa ilainy tany neviny. Mba hanafianana ny fihababahany dia niera tamiko tamin'ny mpijery izy, handraraka ranom-boankazo tao anaty verako raha mbola nisy ampahefany aza tao. Narosiko ny vera ary niatoko mba ho mari-panekena sy fisaorana. Fantatrao hoy izy nanainga fanondro. ny zava-misy any asinina tao anatin'ny taona vitsy? Ny politika ampiary ny fitondram-panjakana ifehezana amin'ny fitompom-ponina ny tianao resahana profesora? Izay indrindra. Ny tsiarotro ny tsy ome. Takatakatro ihany izay tia ny aviana ka nasolantsolako izay tiako loharina tao aneritreriny. Rehefa milatsaka ho zazaray sisa no azo mpivady ray ateraka raha 4 na 5 izany teo aloha dia hena be dia be ny fatranasany tompo-pahasalamana. Ary rehefa izay mitranga dia mitsitotongana koa ny filany tompo-pitsabo eo amin'ny sehatry ny fananahany eo. Koa toeran'ny mpitsabo izany an-tanindrazana no songonako. Izany ve ny fanontaniana profesora? Azo totsorina toy izany kanefa tiana tovanana fa azo eritreretina koa no ahitanao toerana ty Frantsa ihany. Anjarako indray ny fantoka azy. Nampakatra vera ny sotroko ranom-boankazo aho vonanoy. Nandrantiranty ny antony faharoa. Sa manahy profesora Gilles fa raha mody any sinina ka manambady any dia hiara-ny politika famehezana fiterahana io
ary dia ho sary momba amin'ny zazy iray. Tampoka loatra, tsy nampoizina. Nisondrovaka ny ranom-boankazo vao avy nisotroin'olona nyresako ka tsy fantatra tsondra izay no namporamena ny tarehana na tsy arobaby tamin'izay nikononina izy. Sahirana nikarokaroka tapatamba tany am-paosiny izy ka nety tamiko ny nanolotra ny mosoarako madio amin'ny mahon'ny vava. Nisalasala izy kanefa voatery nandray ihany. Nahafohifohisaina ny mpiara-mianatra ihany ary nanitikitika eritreritra manokana ny fananan'ny profesora firaketa-saina sy fotaniko. Fa na mbola tsy tao amin'ny kilasina ampianarany aza na efa nihoatra ny kilasina ampianarany aza, maika moa fa nandritra ny taona nananana azy ho mpampianatra dia niseho nanaraka ny fianarako fatratra izy. Nanana tompo-pahalalana manokana satria dia matetika ny tsy tadiavana akory ny tahirikevitra maro fa tolorana fotsiny, ary tsy andrasany dododoana izay mahasahirana fa atonina sy anontaniana mihitsy. Ny tovim-pahalalana iray nampitainy tampoka namaka tao an-tsaiko dia nanazavany fa tsy azo sarana naoviana ny fisorohana na ny fitsaboana ny aretina ny olona vatana saina fofanahy. Manana ny asiny izy raha voatorotoroana ary na dia efa maty aza. Teo amiko sy profesora tsy ny saina ihany no afaka mamantatra fa ny maso koa, ny fihetsika koa, ny fo koa. Nitsaroana ny lakan-tanaka nahafaly ahy ary nahafaly indrindra ny profesora ny nanasana azy tamin'ny fiaraha-miala etaeta. Izay toetranao mahitsy voadika tanteraka eo amin'ny fomba fiasanao izay hoy izy no isan'ny antony ametrahanay zoky fitokisana aminao. Amin'izao indrindra hoy aho, ary azafady raha nisondrovaka fitenenana ny zandrinao. Nisorondrony na sondrony lohany no natongilany nanaraka izany. Ny marina linona hoy izy nandatsaka moramora. Tsy efa manana olona miandry ianao? Misy olona miandry hoy aho, tsy te handainga. Tiako mihitsy koa raha mba ampahafantarina ho any olona miandry anao alohan'ny engako ho any sinina. Te hiome izy kanefa tsy vaky ka ny ilana ho tsika matanjatanjaka. Ny takolako ny enjehany notsingoina. Aza misalasala raha misy manahirana na misy tiana ifampizarana. Vonona nampianao hatrany na dia elan'elan'ny andrefana sy atsinanana aza. Profesora, hoy ny fitenenana any aminay ihany. Dinio raha marina sy azo tanterahana izay ampanantenanao satria ny fampanantenana dia trosa. Andinikevitry Confucius izay? Eny, fa andinikevitro izy anio. Fihetsy ratsy. Tsy adiniko nanateran'ny profesora teny antserana mpiara-manidina. Tsy adiniko ihany koa ny orika ny fanaovana saika ny solifatra teny amin'ny molotra. Toa tsy nahamenatra akory fa natao andim-pimehezana aza. Saingy tsy moramora sy tsy tsotsotra toy ny fampiresahanay sy profesora Giliny toe zavatra misy tatisina. Toy ny vahiny an-tanindrazako aho. Nahafantapao tamin'ny rivotra nitsoka ihany fony tany an-dafy andrefana fa rehefa ny tanindrano vao mbiankoditra sy ny pakatra any amin'ny avokafoka ny hafanany tany enana. Vitsy teny tamin'ny raha tokantrano pirenena raha teo i Leong Singa, le olona miandry aka dinidinika nafana fony mpifankatimina men'ny fiarahanay banga nandritry ny taona mihoatra ny isan-dratsan-tanana anila. Nivangovangoiny fotsiny raha-pirenena ary dia natao tsy ambara roa tao izay nampahafana ny fiainany manokana. Nipoitra tamin'ny fotoana tsy nampoiziny izay no ahahiny amparisarisa fosaina. Raha nisy sampandrara ny lanaka ara-panondrom-pirenena dia karatra fahafana navaony masoko ny natolony. Nisotony malaky teny an-tanako le tapataratasy saingy efa fantatro ny heviny. Toy ny somilamina kanefa maimaina toy ny tany anatiko tany ny fanontaniako. Madinika tsy misy heviny loatra nga singa mampikambana anao amin'ny antoko kominista? Tsy azoko. Sa
goavana dia goavana loatra ka mampatahotra anao milaza izany amin'ny olona ifampizaranao fiainana. sy voaingana ane linona no nitsofoka tao e. Hoy ny setry ny ankamehana. Efa mataona ny vitsy hoy nanana tsilipotona ny tsirihana ny soratra sy daty tao amin'ilay karatra. Fantatrao tsara fa tsy antony fotoana koa no manaitra ahy. Henoko ihany ny fisirana ny takonana tamin'ny fanodinana aloha ilazana fa mampalailay azy ny fotodinika. Mifampiankina amin'ny asako ny mampikambana ao amin'ny antoko. Hoy izy tapa-kevitra ny sokatra ihany. Zandray ny tsy mahazo hoy ny kentrona. Motsy mpiandraikitra ao amin'ny boromsana ny fandrindram-piterahana ianao. Izay indrindra. Ary izay zavatra efa renareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atoloro ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Mbola ito